VA tsy njovidin'izao avy ny fianakavianao ary miaina sy miary mandry azo antoka tokoa ny vaovany matv miaraka amin'ny assurance aro. Toklas topoko vava manaritra ny arabo amin'ity takarivan'ny alarobia ity avy hatrany dia asainay ianao anaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany satria dia maromaro ireo vaovao nisongadina tamin'ity androandroany ity isany amin'izany ohatra ny fanondrana antsokosoko teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato teny ny sehatra ny fahasalamana ihany koa ary ny tontolon'ny fampianarana ambony ny sehatra sosialy samihafa ao anatin'izany ny fananganana orinasa entina anandratana ny toe-karem-pirenen'i Madagasikara dia nazahoana akony avokoa araka ny efa nambara teo dia manasanao zay anaraka ny fampalalam-baovatra amin'ny farany anomboantsika ny vaovao avy hatrany ary tamin'ny fomba tsy nampoizina no nanafenana ireo Heroïne saika haondrana antsokosoko hiazo any Canada saron'ny tompon'andraikitra avy eo anivon'ny fadintseranana nefa ireto zava-mahadomelona mahery vaika ireto ny tompon'andraikitra ny fadintseranana tetsy Mamory Ivato moa nahatratra izany ary avy hatrany izy ireo dia nandray ny fepetra amin'ny fanandrify amin'izany sary avy hatrany ary. Heroïne milanja atsasakilao no tratry ny fadintseranana tetsy Mamory Ivato. Entana lefa tamin'ny sidin'ny Air France ao Malerive ka hiazo any Canada no nahatratrarana ireto Heroïne ireto. Raha nita teny toerana sy ny fanazavana ny tompon'andraikitry ny fadintseranana eny Mamory Ivato dia natao tao anaty fantsona kely ka norariana niaraka tamin'ny arona vita malagasy na itony ny ara malagasy itony ity zava-mahadomelona tratra ity. Izy io zany dia tamin'ny traitement ny volona tokony andeha France ao Malial teo ampanaovana visite ny haondrana izay voalaza tao anatin'ilay tarotasy moa fa ary malagasy no anatiny no natao nefa fisavana dia nisy aronaray nampiahiahy ilay haon somary navesatra izy par rapport amin'ilay entana sasany ka io nampiahy azy no natao ny fandinihana dia tatahana zany le sisiny amin'le aro iny araka le sary efa hitanareo teo dia hita fa tuyau no nanaovana an'le arona iny zany natonga ny haonay no nahatratra azy ary naniantsony teo ny eo ny tompon'andraikitra no natao ny fitiliana sy ny fiantsoana ny service lutte contre terrorisme sy drogue CIS en présidence dia hita fa Heroïne le izy. Raha ny fantatra moa dia tsy mbola misy ny fanodonana azy itony eto amintsika fa mety avy tany amin'ny tany hafa ireto Heroïne ireto no nampidirina teto Madagasikara ka lasa toeram-pifamoivoizana ireny karazana zava-mahadomelona ireny Madagasikara ankehitriny.